Hotanterahana rahampitso ny fiainianan'ireo mpikambana misa 420 mandrafitra ny filankevitry ny fampihavanana malagasy na ny FFM eo anivon'ny efitrano malalaky ny Fitsarana Ambony etsy Anosy moa no anatanterahana izany fiainianana izay ho amin'ny rahampitso lovramanatsosi Kristy rakotoramanga no nanangona ny vaovao no fanandrify amin'izay. Eo am-pikarakarana ny efitranon'ny Fitsarana Ambony etsy Anosy, efittrano andraisana ny fiainianan'ireo mpikambana misa 420 ao amin'ny filankevitry ny fampihavanana malagasy na FFM ny tompon'andraikitra itolakandro. Zava-dehibe tokoa ity lanonan'ny mpiainianan'ny mpikambana ao anivon'ny FFM ity satria midika izany fa miroso ary manatateraka dingana lehibe eo amin'ny fivoahana amin'ny krizy ireo mpandray anjara rehetra. Araka nisy toromarika napetraka ny tonjotra. Marihana fa nisy taona dia niteraka olana ny famoahana ny lisitra faran'ireo mpikambana ao amin'ny FFM. Nisy tokoa ny vondrona sasatsasany nilaza fa tsy mazava ny fanendrenareo mpikambana. Isan'ny nanakihana azy ity ny antoko hery politika mitambatra na ny HPM. Teo ihany koa ny fiarahamonim-pirenena toy ny Anosy izay nitsipaka ny fomba ny safidiana ireo mpikambana sasany ao anivon'ny FFM. Ovory ao Anosy avokoa ny olo-manakaja maro samihafa rahampitso toy ny mpitondra fanjakana, mpanao politika, miaramila ary fiarahamonim-pirenena anatrika izany lanonam-piainianana izany.